Ho ampitombona ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tombontsika, amen'ny vavaka isika. Isan'andro izay dia tsy mitsahatra ny mideranao satria raisinao an-tanana amin'ny atsipiriha ny fiainanay ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy, ara-bola mampitaovana. Eny Tompo, mety misy ny lesoka ary mety misy ny tsy tanteraka amin'ireny raha avy aminay dia ifonanay aloha. Tena angatahanay famindrapo avy aminao fa raha tsy na kosa na ny toy izany ihany koa dia aingany Tompo, ianao hanitsy anay hatrany araka ny sitraponao mba handehananay amin'ny lalana izay voasoritrao amin'ny fiainanay isan'andro. Dia ireny angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen. Mahavelom-panantenana amin'ny fanompoantsika ary indrindra amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy ry havana ny fiarahantsika mandinika ny loha hevitra hoe mpandresy ny Tompo. Amin'ity anio ity dia andeha ny fiangonana tany Laodikia hitantsika amin'ny Apokalipsy toko 7 ka ny andininy 2:10 andinga ho jerentsika izany. Inona moa izany fiangonana izany? Io izany dia ny kristianina atao dia antsoina hoe tsy mafana na mangatsiaka, ary dia ambaran'i Jesosy mihitsy eto fa alohan'ny vavany. Tena tsy ankasitrahan'ny Tompo izany izany toetra izany, ary tena mahavery any amin'ny elo. Amin'ny mampamonjy azy anefa ity Jesosy Kristy ity dia te hanavotra ny mpino izy ka manoro hevitra. Roa no atorony. Araka ny toetran'ireo kristianina tany Laodikia ireo dia mila mibebaka izany izy ireo satria tsy mafana, tsy mangatsiaka, matimaty izany. Ary koa mila mibebaka izy ireo satria mihevitena fa efa tsy manan-java-mahaory. Dia ny torohevitry ny Tompo faharoa koa dia mandray an'ireo ilay ambarany eo amin'ny Apokalipsy toko 7 andininy 17 ka hatramin'ny 20, mandray ny tena harena ara-panahy. Ireo izany tena sarobidy mihitsy. Ambarany eo ny tena volamena, ambarany eo ny amin'ny hoe akanjo tena madio ho fitafiana, ary ambaran'i Jesosy koa ny amin'ny hoe ody maso. Izany hoe raha fitinina dia izay ny tena harena ara-panahy mihitsy no atoron'ny Tompo eto. Raha toa ary ka vonona ny handray an'izany ny mpino ka maharesy dia hoy ny Tompo hoe izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako, dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny niarahako nipetraka amin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianany. Amen. Ny Apokalipsy toko 7 andininy 17 no ahitantsika an'izany. Mahafaly ilay izy satria izao Jesosy dia efa niady ary dia nandresy hatramin'ny fahafatesana. Dia dikan'izay koa izany tsika dia mila miady amin'io fiainana ara-panahy tsy mafana tsy mangatsiaka io, ary indrindra ny fiheveran-tena ho tahaka izao sy tahaka izao. Izany tsy maintsy hiadivantsika. Ary raha miady ka maharesy an'izany dia hoy ny Tompo hoe hiara-misakafo aminy izy ao amintsika, izy ao amin'ilay olona, ary ilay olona dia ao aminy koa, izany hoe fiombonam-piainana tanteraka amin'i Jesosy izany. Ary ny iray faharoa izay mitondra ho any amin'ny mandrakizay dia ilay hoe miara-mipetraka aminy eo ambonin'ny seza fiandrianana, dia ilay seza fiandrianana izay raha mipetraka amin'Andriamanitra ihany koa. Ry havana, inona moa no tadiavintsika amin'izao fiainana izao fa tsy izany ve ny ahafahantsika miaraka mipetraka amin'ny Kristy tahaka an'izany any amin'ny seza fiandrianany? Ry havako, enga ny ary mba handresy isika, handresy ka tena fanafo amin'ny fanompoana ny Tompo, handresy ka hiala amin'izay fiheveran-tena ho tahaka izao, indrindra hoe tsy manan-java-mahaory. Dia efa voamana izany ny anjara toeranao ny anjara toerako ny anjara toerantsika fa anjarantsika sisa miady amin'izao fiainana izao mba tsy ho resin'ilay ratsy. Maherezary. Amen. Vavaka isika. Tompo, mamondrafo aminay ary raha tsy nafana fo izay tamin'ny fanompoananao. Mamondrafo aminay koa amin'izay fiheveran-tenanay ho tahaka izao sy ny toy izao. Mamondrafo aminay Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy. Amen.